Ia, dia ampifaliana hatrany indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televiziona na gape amin'ity an'ity ato anatin'ny fandaharana moa tsika izay tony mahazatra fa androantsika dia manana loha hevitra manokana moa izay ho aroso amintsika ihany izay loha hevitra izay afaka fotoana fohy fa alohan'ny zavatra rehetra aloha alohan'ny fifampiarana-tsika dia andao aloha tsika hivavaka hametraka ny fotoana eo am-pelantanan'i Jesosy satria hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako dia omentsika voninahitra ny tompo ilay mpanjaka no avelantsika hanatrika n'izao fotoana izao dia miarabanao pasteur Mario Razafimanjato raha sitraka ao dia alefako any aminao avy hatrany tompoko ny vavaka fanokafana ny fandaharana. Ary misolapetsaka na ny fitenenana sady manaratra koa miarabantsika rehetra tain'Andriamanitra daholo ny ambany lanitra tafiditra anatin'izao fandaharana televizion agape izao indray hivavaka avy hatrany. Andriamanitra misaotra anao indrindra ny amin'ny fotoana menao anay ahafahana indray manompo anao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Misaotra ihany koa ny amin'ny teknisiana sy ny mpiara-miasa rehetra izay vonona hanome voninahitra anao ary indrindra fa ireo jery mpanaraka ity fandaharana eto amin'ny televizion agape ity. Menanao voninahitra satria avy aminao izao, ianao no ampony, ianao koa no mihazona azy ary menanao voninahitra mandrakizay. Petraka ambany fitariafana masina ny programa rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Amen. Ia, mankasitraka anao pasteur Mario ny amin'izay vavaka fanokafana izay dia araka ny fanapahatsivona tika teo aloha tsy adino miarabantsika rehetra mpiara-miasa izay tafiditra ato miaraban'ny Ranadafaly Rakotomanga moa izany izay mpiara-miasa mpiara-manolotra ny fandaharana miarabanao Ranadafaly fiadanana ho anao sy ny ankonanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana indray. Miarabanao Ranabavy Chantal, miaraban'ny pasteur Mario ihany koa Raha hery manampy ihany koa miaraban'ny teknisiana La Victoire ary indrindra tsy adino ho antsika rehetra mpijery sy mpanaraka an'izao fandaharan'ny TV agape izao. Miarabantsika rehetra. Ia, dia arak'izay moa izany dia miarabantsika rehetra fa tafiditra ihany koa moa ny namana mpiara-miasa izay tondra ny famolavolana lohahevitra amin'ity an'ity izay araka amin'ny pasteur Mario Razafimanjato ka tafiditra ihany koa Ranadahery Razaka manarina raha sitraka ao dia menanao ny fitenenana tsy adino ao amin'ny lafiny teknika izay misy any Ranada Victoire menanao ny fitenenana raha efa vonimboninao miarahaba ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao. Eny fa dia faly miarabantsika menakavy zany tonga eto indray zany hiara idinika hiara itavatava kopakopatanana tokoa no atolotra anareo solom-pandraisan-tanana ary miaraba antsika menakavy izay tonga eto hiaraka hifanotrona hiara hiresaka hiaraka hitafa mihitsy amin'ny atao hoe lohateny lehibe ity mikasika ny tanindrazantsika voalohany ary mikasika antsika tsirairay avy izay raisitsika hoe manakasina ary iresaka mihitsika ny atao hoe amin'ny zany atao hoe manakasiny tsara izay tanindrazantsika ary tiatsika ho averina amin'ny asiny fitenenana mikasika an'izany satria ny anarana dia misy dikany dia dikany tokoa ary amin'ny malagasy dia misy dikany foana ny anarana fa tiako tsindriana kely fotsiny hoe ny anarana na dia anaran'ny omby azy taloha tamin'ny aingana dia nisy ny atao hoe mavo, le mavo satria mavomavo le izy, le mena satria menamena le izy dia raha teraka ny zazaka somaro maizimaizina kely dia natao hoe le manga dia rainy manga dia izany rehetrarehetra zany dia misy dikany avokoa ka izay no resahantsika eto amin'ny mamalagasy inona tokoa moa ny anarana amin'ny mamalagasy andeha averina amin'ny laoniny fa tsy simbasimbaina ka manjary tsy misy dikany intsony na ny anarako aza misy dikany ny anarantsika menakavy eto misy dikany angamba ho resahantsika izay fa dia miarabantsika rehetrarehetra ary dia faly mandray anjara amin'ny zao dinika sy tafatafa ambany tafitra zao. Miarabanao Ray aman-dreny Zoky Zandry Ranabavy rahalahy era-tany rehetrarehetra kopakopatanana fanondroany fa mameriny indrony manana ny antitra. Amen. 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 Ia, voninahitra an' Jesosy dia miarabanao Ranadahery tsy adino ihany koa miarabantsika rehetra izay manaraka mivantana ny fandaharana ato amin'ny Zoom tsy adino miarabantsika rehetra izay hatrany am-paran'ny tany any. Ia, iroso amin'izay tsika anatin'ny fandaharana amin'ity an'ity lohahevitra moa izany izay efa nisy ny tapany voalohany hoentina manamarika amintsika hoe efa nisy ny tapany voalohany tamin'ity lohahevitra mikasika ny amin'ny manakasy tsara
tapany faharoa tsika androany ary ao anatin'izay misy loha-hevitra manokana mikasika ny amin'ny ny fanahy no maha-olona dia izay no jerentsika eto androany raha ohatra ka mahaliana anao moa ny fandarana dia efa any amin'ny YouTube ny televizion Agape ny tapany voalohany amin'izao fandarana izao dia hidrontsika amin'ny tapany faharoa dia tsy ampiandriranao intsony fa dia atolotra anao avy hatrany raha nadafaly ny fandaminana alohan'ny idirantsika landalina ao anatin'izay manakasy tsara tapany faharoa izay ny fanahy no maha-olona menanao ny fitenenana raha nadafaly. Makasitraka raha nababo Chantal na ny fitenenana eny ary tsy ampiandrela ho anareo mpijery tokoa zay fa efa liana dia liana angamba ianareo santony any reny nambaran'ny rahalahy mpiara-miasa hery manampy Razaka Manariny reny mety hoe mampime antsika ilay izy fa tena misy akony ary mbola betsaka noho izany zavatra fantaritsika eto mety ho vaovao aminao kanefa zay no marina zay ny zava-misy fa tsy napetapetaka fotsiny tokoa zany anarana zany eny fa na ny anaranao io dia tokony anana hatrany anana dikany zany eo amin'ny fiainanao ka dia anaraka sary vitsivitsika rehefa avy eo fa araka ny voalaza teo dia hoe manakasy tsara zay no loha-hevitra hoentintsika ho fakafakaina ho dinidiniana ihany koa eto ka anasanantsika ihany koa mpanaraka mivatana an'izao fandarana izao raha manan-kevitra ianao na manana fanontaniana kasika an'izay manakasy tsara izay dia any amin'ny tapany faharoa afaka mandray anjara ianao fa iza misalasala fa malalaka ny sehatra eto amin'ity Agape TV ity ka ny fanontaniana voalohany ngamba mialohan'ny anarahantsika sary vitsivitsy dia vatana avy hatrany amin'ny Pasteur Mario Razafy Manjato hoe azonao fariparitana ve na tsiaro tamin'ny fahiny tany am-pianarana tany hoe rason ny teny ao ny tsofoka ao ny tovana ao ny fanatsaram-peo sy ny rehetrarehetra Pasteur Mario mba azonao faritana amin'ny akapobeany ve no hoe manakasy tsara menanao avy hatrany ny fitenenana. Eny ary makasitra raha faharapotsapo ny fitenenana tonga dia efa ataontsika ady mangany kely javoly izy ity tonga dia voamaso ny pitsirina raha zay hoe manakasy tsara zay dia mizara telo ny firafitry ny teny rafitra voalohany zany dia hoe manana avoary verbe avoary manana dia faharoa hasina zany asiny zany dia valeur raha amin'ny teny frantsay na hoe honneur hasina dia ny fahatelo dia hoe tsara qualité zany misy ny contraire ny tsara mazava azy dia ny ratsy dia izay teny anaky teny no natambatra mena ny anaran'ny tany zay mena Andriamanitra antsika satria ilay nahary na hoe izay nahary ny lanta sy ny tany koa dia natsony ny razantsika hoe izany nahary hita ao amin'ny boky Isaia mpaminany zany 2:20, 3:20, 4:20, 5:20 dia ahitana zany izay nahary zany daholo izay nahary ny lanta sy ny tany ka io ilay Andriamanitra ilay nahary ny lanta sy ny tany no nanome ny tany rehetrarehetra ho an'ny olona rehetrarehetra raha tsy laza afa-tsy Amerika fotsiny ho an'ny Amerikanina na Frantsa ho an'ny Frantsay dia manakasy tsara zany amin'ny malagasy na hoe manakasy ka ny manakasina ny tompon'ny tany manakasy tsara ka manakasy tsara dia mazava azy io no navato no taty-ariana rehefa tonga ny vazaha hoe ho ataontsika anaram-bazahany anaranareo satria mba hisy valeur kokoa araka ny fidiriny azy moa zany fa ambadika eo ny zavatra miafina dia nosoloana anarana mora tonona kokoa zany hoe manakasy tsara teny gasy tena mipetrapetraka tsara manana hasina tsara no nakambany manakasy tsara tamin'iny ilay manana haja dia hoe manakaja dia manakasy tsara zany dia navadika amin'ny teny frantsay Madagascar sans eux ny farany dia ny tompony dia tsy iza fa manakasiny na hoe manakasy izay navadika ihany koa hoe malgasy izay ngamba no famaritana voalohany azoko hoentina mbola hitra amin'ny atsipolitika rehefa fa ndolo jerevantsika ny qualité na hoe ny valeur an'izany tanytsika manakasy tsara izany dia afoantsika miditra ny tena tompony ilay manana an'ilay fanahy napetraka Andriamanitra tompon'ilay tany dia ilay hoe manakasy izay ngamba azoko ambarana no famaritana feliko ananao fitenena. Akasitraka Pasteur
mialohan'ny anarahantsika ny sary vitsivitsy a, sao dia mbola manan-kanampy a, manan-kambara amin'izay famaritana ny manan-kasitsara zay a, raha lahy Hermanampy Razakamanarina omenanao ny fitenenana. Misaotra anao rahalahy, ary tena hoe feno dia feno ny fanazavany pastera teo tsy dia anampy hoe ahoana angamba fa ny tiako ampiana fotsiny angamba ao anatin'izay dia hoe ilay anarantsika misy fetraikany eo amin'ny toe-tsaintsika ihany koa. Ny anarako zao ohatrany hoe Hermanampy dia ohatrany tia manampy zany indraindray, ohatrany mahazo aina rehefa manampy ary ny olona rehetra manana hery dia ohatran'izany dia ohatrany ny pastera Razafy Manjato zao izy nao mety mahay manazava azy fa ampy fotsiny zany dia hoe karazana ohatrany hoe taranaka zany Zafy zany, taranaka tena hoe mananjato, manana tsaiko fa dia ohatran'izay zany le izy. Dia be da be zany ny zavatra ambary, Razaka Manarina zao dia misy hoe Razaka tia manarina foana izy, areniny foana ny fiainana ary tia manarina izy ohatrany hatsaraiky be ny anarako satria haiko fa samy mahay manatsara ny azy fa mahafantatra angamba ny anarany fa zava-dehibe io anarana io fa tsy mba mitovy amin'ny teny vazaha izy io. Ohatrany hoe ny vazaha zao hoe Dupont, tsy fantatra zany na tetezany zany na inona, dia Louis tsy fantatra hoe iny zany Louis zany hiasa misy anarana be da tsy fantatra hoe inona zany fa dia atao hoe izy akoa hoe no ataoko hoe resahany eto hoe Benoît, izy azy zany Benoît zany tsy fantatra hoe nandikan zany hoe misy fetraikany amin'le olona ve le izy, misy jerevana azy hoe tsy fantatra. Fa ny tsika malagasy kosa dia manana an'izay atao hoe zay le hasina, dia zay dia efa hasina sady le anarana, manana maizy azy eo amin'ny anarana fotsiny dia manana izy azy ary misy tantarany izy ireny. Hitantsika eo mety misy tanàna zao atao hoe Antaninarenina, misy tantarany izy io hoe tanàna narenina na orina, hitantsika eo zany rehefa avy eo mbola be da be ohatran'ireny hoe Mahamasina dia misy ohatrany hoe eo zany misy tena asina ihany koa eo, Mahamasina misy asina eo fikabarina, eo misy zavatra mahavarina, misy toerana anankiray izay ikabarina ary manako ary maheno avokoa manodidina fa maninona mety resaka za tsy mahay fizika loatra fa misy resaka fizika izy ireny hoe eto da mbola tsy nisy an'izany eto sonoa dia mahenika be ny resaka na amin'ny teny mora aza dia henonao fa miasa daholo ny atao hoe rivotra sy ny angle sy tsy fantako fa dia manan-kasy tsara zany dia ilay tanàna ilay firenena Madagasikara filaza azy am'izao fa Madagasikara zany le firenena hitambarany manan-kasina rehetrarehetra, isika zay manana ny maizy azy rehetrarehetra ary malagasy zay atao hoe manan-kasina zany tena izy isika manan-kasina zany dia tokony mahatsiaro hoe manana ny maizy azy mihitsy ka tokony andeha arenina io maizy atsika io fa tsy avela ho very nosombaina mety ny vokatry ny fananjanantanina nimban'izany, mety ny toe-tsaina tsika ihany koa no mifanimba rehefa taoriana zany fananjanantany zany andeha riverina amin'loniny ny asina ananantsika dia isika zay mahalala an'Andriamanitra mihitsy azy ny tena izy le hoe le fitenenantsika manao izy mijery ny loha samankina fa Andriamanitra tapony loha dia misy an'le hoe aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana mifamadika ireo zavatra ireo amin'izao fotoana izao sy amin'izao fotoana izao dia hoe aleo veritsika alakalam-pihavanana toy izay veritsika alakalam-bola. Raha vao resaka vola dia mifanipaka na ny mpihavana ny fanakaiky raha mifamono fa avy aiza zany very le asina manan-kasina antsika fa arenina izy io amintsika dia fatra-panajana zany atao hoe ray aman-dreny zany raha misy mipetraka ao anatin'ny fiarana eo an-tanàna na ao amin'ny efitra anankiray ka tanoranora izy nefa miditra ny olona zokonjokony mitsangana izy tsy tafapetraka eo mihitsy izy raha tsy ny zokony iny no mipetraka eo, zokonjokony iny no mipetraka eo. Ary misy koa ny fitenenana ihany koa tsy vitan'ny zandry olona mihitsy ny manao ela ny zoky olona fa ny zoky olona afaka manao ela ny zandriny na samy mparetam-po zao fa na ny tenako zao dia tena nanao an'izany mihitsy zay tsy mba mifanao ela zany satria tsy sarotra be aminay ny manao an'izany zany nefa izy raha mivazava izy dia tutoiement mitutoyer daholo atao tutoyeny daholo na olona antitra be izy tutoyeny tsika manan-kasina sahirana be ny manao tutoiement olona reny reny olona lehibe dia zay dia efa asina sady zany misy sady avy amin'ilay didy faharoa tamin'ny didin'Andriamanitra hoe manajana ianao sy ny reninao mba maro andro ianao zay fotsiny dia efa hoe isika zany dia mana hasina mihitsy
mikasika n'ilay nahary atsika, mikasika ny jesosy mihitsy de tena manan-kasiny tsika taranaka voafidy a natokana ho azy a ary de tena izay ny tena maizy tsy tsika mihitsy nitondrana ny filazantsara tokony ho izy zany fa itsika mihitsy no efa nahanana zany filazantsara zany ary tokony hitondra ny filazantsara ho an'ny vahiny ihany koa averintsika izany asina izany. Zay ngamba no tiako resahana mialoha atao hoe fandravonana sy fiarahana miasa amin'ny fanazavana an'izany fa defenydefeny ny tenin'ny ray aman-dreny mitandrina teo fa angamba ny tsara am'izay ngamba hiditra am'izay efa nomaninareo asana saratra zany na orona tsara dia resahantsika bebe koa fa tena efa mailaka mihitsy zay iresaka aminareo fa tsisy ny zavatra resahana ndrao lasa miresaka foana fotsiny etitsika. Magasitraka rahalahy hery manampy mialohan'ny anarahantsika ny sarika efa homanin'ny teknisiana ao dia mba tsetsatreritra ihany tsetsatreritra tsy atra ihany ny enikenako izany satria raha mba naheno ny anaran'ny paster raha zafy manjato misy antony izany raha zaka manarina misy antony izany fa mba manontany tena ny maharakotsy zafy fa mifantatry hoe raha kotsy zafy ny Lexis zay fitenin'ny olona hatramin'izay eny tsetsatreratra ihany moa zany sady mba kizarizary mba iarahantsika mifaly ihany koa satria fifaliana ny raha neto fa ndao arahantsika avy hatrany ara ny sary zay efa vonombonina miaraka amin'ny teknisianina rahalahy Victoire ao anatin'ny sary moa zany dia afaka tanisa afaka mitantara afaka manazava mandritra ny fotoana isehon'ny sary eto mba hampazavazava koa ao atsika jery zany hitantsika zao Analakely le teo ngamba ny sary iverenantsika aloha ilay sary teo ahitantsika ny re zao Analakely eo ambany io de jerevitsika fa io zao ny Antaninarenina eo ambony io de hita mihitsy fa mbola tany voavinarenina izy io de hita mihitsy tany voavinarenina ary tena vola vonamboarina mihitsy na jereo fa le totoba mbola tsisy nina fa voanarenina hiakatra ery Antaninarenina ny tany narenina zany izy io zany hoe no ampiakarina zany izy io no ampiakarina de tena tsy le zavatra hitantsika am'izao fotoana de zao de tena tanteraka mihitsy le tena hoe Antaninarenina ary ty Analakely ty tena marina de ala izy io tsy tonga foana ny atao hoe Analakely fa ala kely ny teo raha ohatra zao tsika manohy kely eo ambadika am'le sary de hitantsika eo am'le Antaninarenina iny misy alaala teo jereo fa misy alaala teo ary ny ala misy azoazo hoe tsy mipetrapetraka fotsiny teo satria ty ny tanàna teo aloha io misy ala fa teto ambany teto misy alaala ary zay natonga le Analakely tsy tonga foana zany le anarana fa misy tantarany izy ireny ary de efa afantarantsika sady hoe taiza moa ny angana ny tsika ny atao hoe ny ino moa izy ny manakasy tsara zany hoe ala rakotra ala mihitsy izy io de tena hoe le ataondra hoe noso maitso mihitsy io fa am'izao fotoana zao lasa noso mena satria tena efa karakaina be da be fa tsy misy firy lay ala de lasa nosy mena karazana tsaiko tsondra ray androany raha feno fotaka ndray de lasa nosy mavo angamba tsy fantatry tsondra de ingeny tsy tonga am'izany tsika fa andeha loha toizany ity resaka ity zao de hitantsika am'izao zao io zao hitantsika le Analakely ao ambany eo izy eo de tsy haiko le fijery avy aty Antaninarenina angamba le teo iny le teo iny de hita avy ato zany atao Antaninarenina ato angamba de hita amin'iny asa de hitatsika re lavitra ery zao hita tanimbary daholo reny tanimbary onaona reny rehetrarehetra reny am'ireny zao mitafititra ny atao hoe Anosy be tsy tonga foana ankeny ny anarana hoe Anosy be misy nosinosy eo any voambony ny onaona be da be fa reny keo dia narenina daholo reny tany reny zany hoe totofana daholo misy fotoana no totofana ary zany anisan'ny atao hoe malagasy nanana entreprise nanatototra voalohany be da be indrindra tamin'ireny dia izany anisany de Ramanandraibe ohatra Ramanandraibe zany de jereo fa nanana tany be da be zany taloha ary ankehitriny izy manana tany be da be na tany Toamasina na izy satria zay nanototra ka nahatototra de afaka namaritra ihany koa tamin'izany manototra amin'ny fanjakana fa manototra ihany koa ny olon-tsotra mba ho fananany le izy de zany mahatonga amin'iny Anosy be iny de hoe nonaona de atony zao ambadimbadika ato zao de fa misy tena ohatra mamasina zao zao tambadimbadika ato zany afatriany hoe tsy hitatsika tsony zany masina hito zao de ambany dio zao de gaga ianao ahoana raha mba ambany diany zao ambany dio kaiky ny tsena zao ty akavy ty am'izao izy zao mbola tany
mbola tena hoe tany otrany any ambanivohitra zany ianao raha mijery an'izao nefa atsy atsy raha somary lavidatra atsy zao ao le misy an'le atao hoe rond point vao midina avy any Anjo ianao dia misy makaty Akavanana makany mivoaka any Tsimbazaza zany dia raha aveo ity makaty katra makanatona tikity no mivoaka ato amin'ny firaisana ao Ambanidia dia iny no miakatra makany Ambatokoka rehefa aveo dia izao zany ny Ambanidia hitantsika dia hitantsika amin'izao dia tsy miteniteny foana le hoe Ambanidia aty ambany aty fa Ambanidia any mandeha ny olona dia zao hitantsika zany sary zao zany mirakitra an'izany zao ny timbre taloha no ahafahana mitahiry ihany koa izao tanàna izao. Io rangaha io dia fantatritsika tsara angamba izy io mety misy tsy mahalala fa izy no atao hoe Rasanjy dia nisy tantarany be teo amin'ny nidiran'ny Malagasy tamin'ny atao hoe fanjanatany. Izy io dia manamboninahitra ary atao hoe mpanolontsaina akaiky any Ranavalona fahatelo. Dia rehefa niditra ny Galenisy sy ny Maramila zany dia tsy avetrany izy dia nanao hoe tifitra na salama zany fa nandefa olona aloha izy nandefa olona izy aloha hiresaka amin'ny mpanolontsaina tahaka ny Rasanjy. Dia Rasanjy io no niresahana natao hoe natao nanaovana pot de vin mba mifilaza azy no resahana hoe reseo lahatra Ranavalona mpanjakanareo Ranavalona manjaka mba ame fitondrana anay fa efa reto zay ka reseo lahatra fa raha resinao lahatra izy dia omenay cadeau be ianao. Dia inona ny cadeau tadiavinao dia ozy izy tamin'izay hoe omeo anaja Mazorivo io primature io zany dia nanaiky zany ny vazaha hoe tena omenanao zany hoy zany Galeny omenanao mihitsy Mazorivo nefa izy monga tompony Mazorivo ngabo ny vazaha fa dia omenanao zany ny zavatra efa anatin'efa anareo ihany no omenanao dia omenanao Mazorivo. Dia rehefa niresahany Rasanjy zany i Ranavalona fahatelo nampitahoriny hoe efa ao ny vazaha ho raha mandrika be tena amin'ny ponina aminao manakasina rehetrarehetra dia ho raha mandrika vonovonona vonomoka eto foana raha tsy manaiky ianao fa raha manaiky ianao dia alaina ianao dia hoentina ianao gadraina ianao zany ny atao sorona dia tsisy vonovonomoka mihitsy akosa eto. Dia nitsipatsipaka tao anaty tao amin'ny efitranony taony zany Ranavalona fahatelo. Zany tantara resahako amintsika zany dia taratasy mihitsy ny taratasina vazaha no nanoratra an'izany fa tsy tonotononiko fotsiny ary misy tsy manana zany fa vazaha manana taratasy mihitsy no milaza an'izany hoe nitsipatsipaka Ranavalona fahatelo nitomany mihitsy izy tamin'ny tany dia ny farany izy nipetraka dia hoe omeo ary ny fanjakana. Dia nomena ny fanjakana zany nomena ny vazaha dia niditra ary Ranavalo manjaka kosa dia avetrany dia natao tao anaty filanjana no saromana voaly maintimainty dia noentina avetrany iny alina iny any satria raha voajanonao izy dia amin'ny manakasina zany tena zava-dehibe aminy ny mpanjakany ka na inona iseho tsy anaiky mihitsy izy dia noentina izy dia avetrany dia noentina natao sesitany ary nentina tany Toamasina zany hoe nentina tany filanjana nakany Toamasina tonga tao Toamasina dia nakany La Réunion avy any La Réunion dia nakany Alger any Algeria. Izay zany no momban'ny tantara ary dia nomena ny Rasanjy zany i Mazorivo tsy dia voatazony ela moa le izy fa dia ohatrany hoe nomena azy nefa lasa ny fanjakana ihany rehefa taty aoriana dia tsy dia ohatr'izay zany le hoe fampanantena gisa zany reto zany ny atao hoe any Toamasina reto zavatra hita sary hitantsika reto reo indray natao hoe mpanohatra ny fanjakana frantsay rehefa tao anatin'ny fanjanatany dia izao ny olona votompona tany Toamasina tamin'izany ny atao hoe tsy manaiky lembenana ny fanjanatany tamin'izany zany raha izay no tantara kely. Io indray dia karazana ohatrany hoe zotra miala ny Taninarivo mampitohy an-Taninarivo tsy manjakandriny. Io zany ny zotra tamin'ny mbola vazaha daholo moa mbola mitaingina izy dia io misy gasy zany na asy gasy io na mpitatotra entana izy na inona fa dia miasa izy miasa amin'reto vazaha reto fa dia izao zany ny atao hoe zotra voalohany nisy teto Madagasikara dia ny zotra mampitohy ny manjakandrina sy Tananarivo izany amin'izay fotoan'izay dia io zany karazana ohatrany efa sady taxi brosy ngamba zany no filaza azy
tatio arina fa dia zay nizotra nisy voalohany teto Madagasikara. Ireto indray ny mambra ny VVS tamin'izany Vivato Sakelika, izay anisy mpitolona ihany koa malagasy manohitra ny fanjanatany, tambaran'ireo atao hoe olona manana maizy azy ihany koa, tsy haiko izy daholo izy zany, tsy fantatro ny anarana fa ery anany ohatra misy mitovy azy zany na Razambe and Joseph Dafy angamba ohatra mitovitovy aminy ny ambony vazivaziny fa ohatra misy mitovitovy daholo moa ny manakasina rehetrarehetra. Dia reny zany ny olona taloha. Io zany ndrova taloha tamin'ny andro mbola tsy zanatany ny manakasina, fa nanomboka vono zanana manakaiky ny fanjanatany mihitsy izao sary azontsika izao mikasika ny rova. Reo kaiky reo moa zany mbola polona hitantsika tamin'izany ny manakasina, hitantsika hoe reo mitafy lamba fotsy reo dia izany ny manakasina sy vao nanomboka fanjanatany ny fijerintsika an'izao satria efa manombonomboka eo mivaravarana io zany tsy haiko raha efa misy maramila vazaga aby reo amin'ny galeny fa vao nanomboka azo ny fanjakana amin'izao tamin'ny 1970 1970 misotranao partenaire nanitsy fa zava-doza be indray raha voaingana kely loatra ndray izy tena mitompony. Io zao dia natao hoe exécution zany hoe famonoana ny rabezavana sy rainy be tsy misaraka ngamba izy zay, rainy be tsy misaraka sy rabezavana zany zay nanohatra fa ary natao lesona fampisehoana natseho an'ny olona rehetrarehetra, naseho hoe zao zany famonoana zay mpanohatra ampitahorana ny hafa, dia zao zany natao hoe famonoana. Io ihany koa zany zao dia exécution ny Ratsimamanga, io zany tamin'ny fotoan'andro zany tamin'izany zany dia nisy fitofirana famonoana mihitsy tonga dia zay voasambotra mpanohatra dia aseho an'rehetra hoe zao ny vonoana tamin'izany. Ary resahana fotsiny moa le hoe fanjanahantany tamin'izany fa zao ny zavatra nisy nipotehana ny asina malagasy ny londohany zay mba afaka mba atao hoe mamerina n'le asina dia vonoana ohatran'izao tena hoe fampisehoana abibiana fampiseho-kery mihitsy aza zany hoe izahay mahery nareo atody miady amam-bato ianareo, dia mba hampipetraka sy hampangina ny manakasina izany. Sary manahaka zao io kosa indray dia talohan'ny fanjanatany io atao hoe revue zany ohatran'izay ka malisy revue, atao hoe revue zany ny maramila sy ny mponina maramila malagasy tamin'izany teo zany hoe taranaka tateo arina ny toy ny atao hoe arivo latsy maty ray andro, ary teo arina zany dia reo zao zany atao hoe manana maramila ny malagasy manakasina tamin'izany reto mponina tsotra fa reny milahatra reny dia mampiseho maramila ny manakasina tamin'izany. Kanefa dia fahendrena tsy nanoerany ny fanjakana frantsay tamin'ny niditra tao ny Galenie satria efa naheny ihany somary efa nisy niaotra ihany nanao ny général Galenie niresaka tamin'ny Rasanjy mamadika sy mandresy lahatra ny ranavalona manjaka fahatelo satria ny antony dia zao reo ny maramilany manana maramila izy ary tamin'ny tany rataditsika any Tomasina dia misy an'le atao hoe manda isa moa izay asa misy manda be zay ihany mandafort zay filaza azy mandafort. Io mandafort io tena hoe fa nitafiany maramila frantsay fa tsy vakiny mihitsy, tsy nety vakiny mihitsy izy io ary nahazo lesona tamin'izay izy natonga azy nitady tetikady hafa indray andeha hoe iresaka ndresy lahatra satria hoe alohan'ny fampitifirana zany dia aloha nanao zay ary Galenie niditra zany angeka tena niditra amin'ny kely mihitsy niomana raha ohatra ka tsy misy maramila ohatra zao ny fanohatra aminy dia niditra fotsiny basy anankiray angamba dia ampy fa matoa izy nitondra niditra tafondrony iny na niditra avy any izy efa niomana mihitsy amina atao hoe artillerie moenjana dia tena niomana mihitsy izy hoe misy ady be raha ohatra ka tsy manaiky. Fa zany manda fort zany any Toamasina dia ny zavatra resahantsika amin'izany dia tena nisy tantarany izy io satria ny ao ambadiky ny malagasy eny ka tsy hoe tsisy nizanizy amin'ny namany fa manana ny namany izy dia ny anglisy. Raha tena dinihana zany dia ny ady nisy teo amin'ny Malagasy tsara
fakana manasikasy tsara dia ady teo amin'ny anglisy sy ny frantsay. Reo no miady mitady aka ny manakasina satria tamin'izany reo no mpanjanaka lehibe tamin'izany fotoan'izany. Ary teo amanda fort izay nisaiky natao hoe nitafian'ny frantsay dia nisy mihitsy raha gagitsika raha mandeha any tsika dia mahita hoe ay tao amanda fort nanana tafondro manodidina be da be manakasina. Avy aiza reo manakasina tsy nanamboatra tafondro fa ny anglisy no namatsy azy fitaovam-piadiana ary nahavariana sy natalanjona amin'ny frantsay tamin'izany niditra maramila frantsay tsy tafiditra fa manana tafondro koa ny manakasina. Dia ozy izy hoe ahoana raha mahatonga an'izany nefa tsy fantany fa manana atao hoe mpiara-dia aminy ny manakasina tamin'izany fotoan'izany. Ary zay ny natahoran'ny général Ganeni natonga azy nitondra maramila sy tena hoe ndrongo fediana tena armée jusqu'aux dents ny fitenenana. Kanefa ny lohan'izany dia somary misy tahotra ihany tao aminy sao resy eto indray tsika aloha fa tsy misouestime fa andahy no alefa ara-politika no alefa mandresy lahatra hoe iza ny antsona zany hoe nandefa iraka izy zany iza ny mpanolo-tsaina akaiky ny ranavaly manjaka fatelo mba ho resahana aloha sy mba ho resy lahatra dia zay vao miditra amin'le plan B zany. Zay zany no hoe tantara kely tsiaritra fahatsika manana fa dia averina aminareo aloha ny fitenenana natao lava nify eto fa be resaka aloha. Ya mahaliana dia mahaliana tokoa zany fanazavana zany ary tena hoe misy saitsaina ny malagasy zay zavatra nitranga tamin'ny fotoanandro zany zay mbola hita taratra hita soritra ihany mbola fiantraikan'izany amin'izao vanim-potoana izao fanontaniana mipetraka angamba dia araka ny tantara sy ny voalaza tao dia hoe manakasy tsara ny manakasy tsara zay ampahafantarantsika moa zany fa io manakasy tsara io dia nataon'ny vazaha hoe Madagasikara araka ny fanazavana entin'ny pastera to ary manakasina dia lasa hoe malagasy. Fanontaniana manitsitsika ny olona amin'izao fotoana izao dia hoe fa inona marina moa zany ny tanjon'ireo olona izay nanjanaka ary nedivana mihitsy Madagasikara araka ny fanazavana hoe nisy nanoana ny anglisy nanoana an'ireo manakasin'ireo. Inona moa zany ny tena tanjona satria mety misy mieritreritra ary mety misy mihitsy ary ny faly hoe nisin'ireo olona nananjanaka satria nitondra fivoarana tao amin'ny manakasy tsara zany, fivoarana hatraiza nefa fivoarana makaiza nefa kanefa raha manakasy tsara ny manakasy tsara dia tena manana ny asiny tokoa zany ny manakasiny ary zava-dehibe zany asiny zany. Asiny moa na misy ifandraisana amin'ny hoe masina ihany koa zany hoe asiny zany fa maro ny samy manana ny asina ihany koa samy manana ny masiny ny antsika dia Jesosy Kristy ny fanahy masina fa misy koa milaza hoe masina ianao radada ozy ka ny zavatra tiana ambara dia hoe inona marina moa zany ny tanjona ary ahoana ny hevitra ho an'ny manakasy tsara mikasika an'izany hoe fanagejana fibodoana tanin'olona. Inona no fanazavana mba azony apetraka azo entina satria dia hita tokoa fa atody miady amam-bato vohitsakitsaka tokoa ny asiny manakasina ary mbola misy tarazo hatramin'izao fotoan'izao ary amin'izao fotoan'izao raha dia mbola hoe lazaina fa mahazo fahaleovantena ny malakasy tsara fa mbola saritsariny ihany zany fahaleovantena zany ka mitodika aminao pastera Mario Razafimanjato mba fanazavana mba entinao sy ampaherezanao ihany koa ny manakasy tsara amin'izao fotoan'izao mbola mitovy hoe niady ahoana ny fomba atao aiza no fototra mahatonga an'izao firenena manakasy tsara zao mbola tafalatsaka lalina ao anatin'ny ady mafotaka menanao avy hatrany ny tenena pastera. Ina makasitraka raha lafaly amin'ny fanomezana fitenenana araka rehefa natsediko tery am-piandohana moa zany dia ny manakasy ny tompon'ny manakasy tsara tahaka ny hoe frantsay ny tompon'ny la frantsa, ny anglisy ny tompon'ny angleterre, ny amerikana ny tompon'ny amerika, ny chine ny tompon'ny la chine dia verinao Madagasikara tika na hoe manakasy tsara zay teny hoe à l'origine zany dia manakasy ny tsara na firenentsika dia isika tompony zay natsoina hoe manakasy tsara manakasy
dia manana hasina tokoa azay no mahatonga tsy hainantsika hoe manakasy sy navady hoe malagasy inona moa no mahatonga n'ino no makany antsika mazava ho azy araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny mpangalatra dia tsy afaka tsy hangalatra sy hamono ary hanigana ary io dia tsy afaka raha tony baiboly fa malaky tina zany dia mbola ao zany ary marina tsy mety miova mihitsy satria Andriamanitra ilay Jesosy Kristy tompo dia tsy miova ao maly sy niova raha manak'izay fa isika kristianina izay natsoina tamin'ny anarany kosa no tokony hijoro hampiseho ny valerantsika ny hasina nomenantsika araka ny hoe aza mandraraka ilombian-doha hoy ny obola malagasy fa Andriamanitra eo an-tampony aza mijery loha samandrina zany rehetra zany za bedibe ny obolana manambara fa obolana ray anankiray ka fomba fitena hoe efa mahazatra ny gasy dia hoe hady vomanga ny kirijavola ozy izy hady vomanga ny kirijavola dia tonga dia voamaso ny pitsirina io teny io zao dia da mbola fatanorako mihitsy any mbola mianatra ny hoe fiteny malagasy ny toinity izy kolotsaina malagasy dia nampianarina koa ny ateo ola aveza moa ny fiteny zany hoe hady vomanga ny kirijavola teo za hoe hady vomanga zany hoe fangadiana vomanga zany ankirijavola dia ny vomaso ny pitsiriny dia rehefa jery jerevako ny vomanga ohatra misy masony tokoa nefa mangazo koa misy masony miovy koa misy masony dia hoe ahoana moa ny vomanga ihany hoe resahana sy ny oabolona fa manao tsy misy hoe mangazo ny kirijavola aila izy zany hoe tsy hady vomanga izy fa ady ny mamba zany voay ady ny mamba sy ikirijavola zay le izy kirijavola zany olombelona mpiazy io na mpanarato voay dia ady lizy ady ny mamba voay io sy ikirijavola dia ny ikirijavola tonga dia ny voamaso ny pitsirina zany hoe rehefa vopotsika zany ny mason'le voay le mamba dia tsy hitantsony zay ale dia raisy potsiny izy ale dia zay no natonga le obolana hoe hady vomanga ny kirijavola fa rehefa tena dinenao tsara izy ady lizy ady ny mamba sy kirijavola dia pitsirina voamaso dia tahaka zay koa anankiray le hoe mahita volana alohan'ny biby fomba fiteniny koa mahita volana alohan'ny biby ny biby tsy haiko raha mahita volana alohan'ny biby aloha ny olona zay milaza izy mahay no ny manam-pahaizana fa ny atao hoe mahita volana alohan'ny biby zany dia hoe ny volana amin'ny teny hebreo zay mahatonga antsika hoe tsika misy taranaka avy amin'ny hebreo jiosy zany dia ny hebreo no napitrany reny hoe sorabe ohatra ny hebreo no napitrany fomba fiteny ohatra hoe abiby ohatra volana mahita volana aloha ny biby ozy izy ny fomba fiteny ny gasy hoe mahita volana aloha biby lizy ny tena marina mahita ny volana voalohany le volana voalohany dia mahita volana aloha le aloha zany voalohany dikany hoe aloha voalohany zany hoe volana mahita volana voalohany zany na hoe ny volana voalohany tamin'ny calendrier jiosy na calendrier juif dia volana abiba ka raha mahita volana aloha na hoe mahita volana voalohany na hoe ny volana voalohany amin'ny volana amin'ny calendrier juif dia volana abiba na nisanina ihany koa raha calendrier grégorien zao resantsika dia ny volana voalohany amin'ny calendrier grégorien zay ampiasain'ny européenne sy tsika amin'izao zao dia volana janvier fa ny volana voalohany amin'ny calendrier jiosy azonao verifieny zany fa ny volana voalohany dia abiba dia hoe mahita volana alohany mahita volana alohan'ny biby tsy biby io fa abiba dia iverina amin'ilay malagasy amin'izay aho hoe ny malagasy zany dia manana ny maizy azy dia io valeur hitantsika maizy azy io zany ny fiziny zany dia hita anatin'ny baiboly zany hoe Isaia 37:20 fa natsidika any tamin'ny fandarana voalohany hoe satria mahalala eo masoko ianao izy Jehova Andriamanitra mesanahary satria mahalala eo masoko ianao tu as du prix à mes yeux tu es honoré be voninahitra tsy manam-boninahitra
le hitantsika to raha sanja le namadika ny Madagasikara nivarotra madika ny mpanjaka raha navanana ty dia manao voninahitra izy tsy fantatra na valo voninahitra izy na 12 voninahitra na tamin'izany fotoana izany hoe zay ny filazan'ny voninahitra amin'izao tozo hoe bokotra anankiroa 3 kapitaine na 4 commandant 10 colonel rehefa misy mikitana dia efa général indray zany filazana azy zany ny grade amin'izao tozo misy ny maréchal misy ny amiral misy koa ny contre amiral fa amintsika raha ny baiboly jerevana dia manana valeur mihoatra n'izany tsika fa tsy manam-boninahitra fotsiny fa be voninahitra izay antoko fahatelo amby efapolo ny faefatra izy avy ampiany hoe satria mahalalo eo masoko ianao eny be voninahitra sady tiako ho Andriamanitra ka izay valeur atsika izay zany le honorabilité le hasina amin'ny teny frantsay izy amin'ny teny version hafa de hoe onction na hoe honneur valeur dia zay valeur atsika izay zany mahatonga antsika hoe manana hasina manakasina ka io hasina io na io valeur io dia azo ihany koa tahaka hoe solika na hoe ilo oil zany moa avy amin'ny teny anglais hoe oil dia hoe aza mandraraka ilom-biando le valeur anao zany le honneur anao aza raraka dia mahatonga antsika rehefa hoe afa baraka dia le baraka satroka voninahitra turban ozy filazan'olona dia iny satroka iny zany ta iny milatsaka dia afa baraka fa le baraka satroka voninahitra tahaka hoe ilo mbiando dia zay hoe aza mandraraka ilo mbiando aza rina ny valeur anao zany zao androany ohatra hoe manao fananina mihitsy manao fitafy malagasy araka izao hitantsika zao lamba landy lamba mihaja mariky ny noblesse na hoe ny valeur mahaiza malagasy fitafy mbola tsisy manao mihitsy zao raha tsy ny mpanjaka sy ny taranak'andriana zany manana ny valeur maizy azy ary amintsika Madagasikara ny olo malaza na ny olona manam-boninahitra reo andriana na hoe mpanjaka taranaka mpanjaka princesse dia manao fitafy lamba landy ohatran'izao tena landy dia manapofo fa manaja ny hasiny mamalakasy azy izy malagasy zany dia izay valeur zay zany tokony tazonitsika zay tsara ny frantsay zao ohatra manao costume izy dia manao cravaty ny japonais zao ohatra manao akanjo col mao ohatra misy oa col mao dia ny afrikanina manana ny azy koa ny afrikanina ny arabo manana ny azy fa nitsika manakasika dia mitafy lamba tahaka ny atao mijosy koa dia mitafy lamba tahaka zao jisosy dia manana ny lamba koa izy manana ny akanjo ny akanjo fa misy lamba hitafina iny le sikina jesosy mbola tamin'ny fijare dia sikina lay lamba dia izay zany anisan'ny mampiavaka ny culture malagasy ka raha hijentsika zany hoe inona moa zany tena tetiky ny vazaha na ny vahiny zay tonga tao dia mazava azy araka ny nambarako teny ambirony hoe ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andrikana dia izay zany le atao hoe satria manan-karena be Madagasikara izay ny mahatonga ny Madagasikara natao hoe manakasy tsara inona zavatra tsy vita to Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny vatosoa fotsiny ny vato napinaka tranotrano eo amin'ny akanjony aroa pisorona dia misy karazana vato beril émeraude BDB hitako Madagasikara koa le karazana vato Madagasikara ihany no manana ny karazam-bato complet dia napetraka ny toatratran'ny pisorona be tamin'izany fotoana zany zay anapofona fa manana hasina tsara ty firenety ary mazava azy mandrakitiny aloany mbola tsy lalinanina ny harena ambany tany eo na ny pétrole na ny volamena na ny vatosoa anisany manginy fotsiny ny faune de flore ny climat be dia be fa tsy anam-potoana ivalaham-parana amin'izao mitsika fa isaoran'Andriamanitra kosa raha mbola hijaonina toko fafolo le nabarako tao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andrikana dia hoy ny tapan'ny faharoa manao hoe izaho avy hanana ny fiainana dia fiainana be dia be dia zay le fiainana zay zany le hita ao anatin'le fihavanana hoe izy di tana kavisy havanana io sy didia maharary didina fotsiny zany dia marary ka zay zany mila averina amin'ny culture malagasy antsika hoe ntaontsika hiavana fa vokatry ny fahamarinana ny fihavanana Jakoba toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo misy an'izay
zay koa ny amaranaky ny teny tsika professeur de lavo loatra averiko andro lafaly fitenena. Ya makasitraka pastera amin'izay fanazavana izay ihany koa ialato-tsiny aminareo mirahalahy izay vahiniko eto fa mety fanontaniana tsy mety misainitsainareo sy no eritreretinareo no mipetraka amin'izao fotoana izao satria lasa ihany ny saina. Resaka fihavanana ianao teo pastera, ny fihavanana izay anisan'ny asina mahamalagasy ny malagasy ary raha tsy voalohany dia faharoa ny malagasy amin'izany hoe fankatoavana sy fanajana an'izany fihavanana izany ary raha ny teny fihavanana izany ary dia tsy azo faritana amin'ny teny hafa fa dia hoe fihavanana amin'ny teny malagasy. Ny zava-misy ary mampalahelo fonon'ireo mpanjanatany ireo tany izay tonga araka ny fanazavana teo hoe misy raha ao matory eo tonga any angolo-karena. Tamin'izany fotoana izany dia tena hoe nangina ary voasero ny malagasy zany dia nisy ny raha mijery ny tanàntsika dia tena hoe milamina ny tanàna, mangina amin'ny tanàna, tsisy tahotra amin'ny fivezivezena. Iresaka mikasika fandriam-pahalemana ny resaka amin'ny tiako avoatra amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao nefa efa hoe manana ny fahaleovantena ny malagasy. Aiza le asina maha-malagasy ny malagasy, le fanajanan'izany fihavanana izany, ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara ny teny malagasy hoe izay mahavangivangy tiakavana, trano atsimo sy avaratra izay tsy maleky alofana. Fa raha amin'izao fotoana izao ianao mandeha mamangy olona indrindra amin'ny 1:30 sasany atoandro na amin'ny 7:00 tena hidiny olona varavarana satria tonga andeha hisakafo izay. Ialana tsiny amin'ilay fitenenana. Mifandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao malagasy. Tsy fantatro raha misy hamariparitra an'izany hoe fandriam-pahalemana izany tahaka ny namaritana sy ny nandrasana an'ilay teny hoe manan-kasy tsara. Meko anareo ny fitenenana andrasarasa an'izay hoe fandriam-pahalemana. Mandry fahalemana ve ny manan-kasy tsara amin'izao fotoana izao raha ny asina maha-malagasy sy ny fanajana sy ny fankatoavana amin'ny mahasamy malagasy atsika amin'izao fotoana izao. Raha lahery manampy razaka manarina meko aloha avy hatrany ny fitenenana. Nanao rahalahy mahafinaritra ilay adihevitra ty izay moa mahadihevitra be izy misy ny tsy ampozina miresaka satria raha tsy adihevitra intsony raha ohatra ka misy fanomanana hoe izao ny fanontaniana lefa dia izao no namaly azy dia tsy adihevitra intsony izay fa zavatra ohatrany efa ny manetofoninao azy zany. Fa eto moa zany dia mipetraka mihitsy ilay fanontanianao, mahafinaritra be ilay izy ary adihevitra ilay izy. Izaho zany te hilaza hoe ny manan-kasina anie efa fantatry ny eran-tany mihitsy efa ela tamin'ny androny radama ny asina ananany na ataoko hoe arena ananany na eo amin'ny arena mahaolona zany satria miresaka tsika hoe fanahy mahaolona eto. Mahaolona fotsiny dia efa fantatry eran-tany mihitsy ny atao hoe asina zany mahaolona ny manan-kasina zany. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa fantatry ny eran-tany mihitsy ny zavatra arena kibon'ny tany na ambonin'ny tany na ny manodidina na ny tontolo iainana izany rehetrarehetra any dia fantany manan-kasina ny manan-kasy tsara ihany koa amin'izay fotoana izay satria miavaka mihitsy mahatonga hoe ny firenena anankiray tafihana dia davinao bodona misy zavatra ao ary matoa ny olona namponina anankiray andevozina ho samborina ho ampiasaina misy asina aneo manana hery izy manana tanjaka izy mety manana saina izy nanina moa tamin'ny andron'ny Babilôna no nalaina ireo taranaka mpanjaka tany ireo mpanapanana sy ny taranaka mpanjaka tany amin'ny tanin'ny Israely anisan'izany Daniel, Mesaka, Sadraka, Abednego nanino ireny nalaina satria olona manan-tsaina ho ampiasaina ny saina izany hoe manana asina ireny. Ary matoa ireny olona andevozina miazakazaka ny vazana ny Europeana miazakaza makaty Afrika manana ny asany ny Afrikanina. Ny zavatra tsy fantatry olona dia heverin'ny olona fa ny tena tomady sy salama dia ny vazaha fotsifotsy fotsy antatra ireny fa ny mainty ny tena manana ny asiny. Ny mainty ny tena matanjaka mataty ny masoandro ary manana hery manokana fa ny mainty mahavita ditongotra rehetra manana ny toe-tsaina matanjaka. Izany mainty izany tena ino ny atao hoe tena tomady. Izay zavatra izay no mila averina mihitsy izay asiny sy fijery zay. Raha ny manan-kasina anie ny manan-kasy tsara anie ka nanana ambasador hoe mety anana hitamoaka an'izany angamba ny teknisiana ambasador manan-kasina tany États-Unis tamin'ny andro ranodama voalohany. Ny Japonais tsy nanana an'izany tamin'izany.
mbola tsy fantatra koa japonais zany no efa fantatra sahady ny manan-kasy tsara. Ny dikan'izany zany dia tany nandroso betsika tamin'ny toe-tsaina sy ny fananantsika, ny tontolo iainantsika, ary manana ny asinantsika. Fa taty aoriana ny famadika ny japonais indray no manana be da be fisika nietry be. Inona arana tonga an'izany? Nisy ritra ve teto manan-kasy tsara? Nisy ny zavatra ny loarana ve tato? Mety nisy loarana fa zay ve mahavery azy? Tsy zay mihitsy. Fa ny toe-tsaintsika no tsy nivery ilay asiny, nanjary lasa nangalatahaka tsika. Satria ao anatin'izany fanjanahantany zany dia misy ilay hoe ny fomba mampanao anao sy ny asinanao sy ny mombamombanao dia asorina, fa apetaka eo indray ilay fomba mampanao atao hoe anazy, tsy anazy akory azy fa zay tia no ataonao, zay tia no ataonao mba hahafahany mifehy anao. Zany hoe tsy ny atao hoe tsy ny asina vazaha frantsay no entiny apetraka aminao malagasy tamin'izany, fa asina izay everiny fa apetraka aminao mba ahafahana mitondra anao. Satria raha mitentsika hoe manan-kasiny tsara, azo lazaintsika koa zany fa misy ny atao hoe manan-kasiny ratsy. Misy manan-kasiny ratsy zany hoe misy manan-kasiny ratsy napetraka tamin'ny manan-kasy tsara, dia ahafahana mibaiko sy mitondra azy atao mizogaina anazy zany. Dia nakay zara le kely ianao raha lahery manampy ary zavatra mampalahelo koa dia nisy ny manan-kasy tsara ary nisy ny manan-kasy ratsy tao anatin'ireo manan-kasy ireo. Dia ny sonjy ray lohasatsy ilozan'izay mamarary, nisy ny mpamadika, nisy ny traître nanome vana ny fanatanterahanyireo mpanjanatany ireo amin'ny zavatra tediaviny tao amin'ny firenentsika. Ohatra mentsika zao dia hoe lay manan-kasina rasanjy reny zao le manan-kasina ratsy, dia misy manan-kasina tsara. Dia le manan-kasina tsara zay mandala ny fihavanana zay nyresahanao teo fa ny fihavanana tena zava-dehibe tamin'ny manan-kasina, ary tsy manalavitra mihitsy iny amin'ny didiny mpitiavana nomeny Jesosy. Mitiavana namanao tahaka ny tenanao mo tsy fihavanana ve zany? Dika zany dia tena akaiky kokoa amin'ny manan-kasina atsika ao anatiny ty atao hoe manan-kasy tsara ity. Ka zany hoe le manan-kasy tsara zany raha dinihana dia lasa masina. Masina zany dia manana asina tsara natao hoe masina. Zany hoe masina voatokana, natokana ho an'Andriamanitra, natokana ho an'i Jesosy, natokana ho an'ilay mpahary. Izay no mahamasina ny masina. Dia zay olona natokana, zay taranaka nateraka indray rehetrarehetra, dia reny natao hoe olona masina, fa tsy olona napetapetaka fotsiny eny hoe nasiana galona akory ny atao hoe masina, fa tena mbola tanteraka foana. Ary eo ny tokony ho tadiditsika manan-kasy tsara na dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty faharoa fahaefatra andiny fahafito ka hatramin'ny fahavalo, na eo amin'ilay hoe nandiny tapany fahafito ary manao hoe nitahiry ny finoana. Ny finoana ny zava-dehibe koa io finoana io, satria ny malagasy dia nanana manan-kasina, dia manana finoana, nanana finoana mihitsy izy fa tena mahavariana fa ny fomba fiainantsika dia manana fomba fiaina na hatramin'izao aza. Mba jereo anefa raha mahita ianao manan-kasina mahantra dia mitsikitsiky foana izy. Raha mahita manan-kasina manan-karena ianao, raha tena manan-kasina ny toe-tsainy mbola tavelo le asina, dia mitsikitsiky foana koa izy. Fa ren'le manan-karena motsimotsitra sy manambanimbany reo tsy manan-kasy tsara tsony reo fa manan-kasiny ratsy. Zany efa nakatoe-tsaina na atao hoe hasina hafa ivelany manan-kasina tsara atsika zany le izy. Fa ny tiako resahana amin'izany dia na hatramin'izao atsika aty ampitan'ny ranomasina, aty Adilambato aty, mbola hitany vahiny, mbola hitany firenenkafa ihany mampiavaka atsika. Jereo fa voalaza foana antsika ianareo, raha izay olona mahafantatra an'izany manan-kasina zany ka mifanerasera taminy, tsy adino mihitsy nareo hafa indrindra. Atokisana, tsy mba mivadika, tia olona, tia mandray olona, tia miresaka amin'ny olona. Zany hoe tena le manan-kasina nanantsika rehefa tonga ty ampitan'ny ranomasina aty tsika dia miavaka le izy raha voatahirintsika io manan-kasina maha-izy antsika io. Dia tsiatratra moa no resahako teo iny fa tehiteny mihitsy aho hoe ny manan-kasiny tsara dia misy zavatra tsy eritreretina mihitsy ao fa ananantsika fa manambany tena itsika. Marina fa manetry tena Andriamanitra sa tsy nampianatra mihitsy hoe manambany tena, fa raha manambany tena ianao dia manambany an'Andriamanitra ianao.
raha manam-panantena ianao dia manam-pananandriamanitra fa izy kosa mampiseatsika anetry tena ka nampanankarena ary ianao dia afeny tsikitsika sy mandray olona sy mitsetra ny hafa tiany namanao tahaka ny tenanao moa ve tsy ny hasina mamalagasy mihitsy zany resahanao anatin'ny baiboly zany akaiky be mihitsy tsika raha ny filazantsara akaiky be mihitsy tsika mahazanaka andriamanitra antsika any amin'ireny angano reny nge ahitantsika fa raha verenina reny angano reny fa reny ahitana ny toe-tsaina sy ny atao hoe sotoavina mamanakasina atsika dia hita ao anatiny reny angano reny fa miresaka hoe ilay zanak'andriamanitra hony zana misy an'izany any fa raha karohana dia ireny mamerina reny nefa ny teniny mpanjanaka potehana raha miresaka angano ianao na miresaka ohatran'izany dia ohatrany hoe inona koa zany fa ataotsika hianatra ny Charlemagne dia iresaka ny momba ny ampianariny zavatra tsy fantatrao ianao tsy mitondra ninninona ho anao tsy mitondra asina ho anao no omeny anao dia izay aloha toe-tsaina mpanjanaka tsy hoe akahala ny vazaha antsaintsika tsy makahala tsika fa taloha zany tantara taloha zany ka tsy kanjentsika hoe na resaka trinobe sy tsoitika koa dia akahala ny trinobe ka zay olona ngezangeza rehetra de trinobe tsy resaka zany le izy fa resaka fotsiny hoe ny taloha toe-tsaina taloha ary ny asina taloha zay asina tsara andeha averina fa kosa ny asina ratsy re tokoa anao arina anyarina any mba ahafahantsika mivoatra ka arenina indray ity manakasy tsara ity dia zay nga man'le anarana hoe raha zaka manarina za moa no nasainao ny teny dia niteneniko ve izy fa dia anareo indray raha koa tsy zafy zay falalalandava manakasina menanao ny fitenenana makasitraka rahalahy Hermana Paster Mario sy dia misinao anampiana mikasika ny fanazavana mikasika ny fanontaniana apetraka eo ihany koa ary ahoana fanontaniana manaraka ihany koa atambatra amin'izay hoe ahoana ny fomba hanarenana an'izay asina teo amin'ny manakasy tsara izay mbola ho azo tanterahana ve zany ahoana ny fomba entina anatanterahana an'izany Paster Mario menanao avy hatrany fitenenana eny ary makasitraka na amin'ny fitenenana lafaly raha zafy amo tenandriamanitra no resiko satria mampastor amin'ny tenako dia hoy ny Jakoba 3:7-8 fa ny vokatry ny fahamarinana dia fihavanana tsy mihalana tsy mihatsara velatsiva tena hoe sy mampandroso ny fihavanana ozy izy dia izay zany no tena vahaolana malona ny savolovolona ny tsy fandrimpahalemana hoe tokony mandry fahalemana ny gasy satria ny antony dia tsotra hoe tahaka n'le valaza teo trano tsy misy avaratra zay tsy mahalena ialofa fa ireo amana matoraka tena teteny trano tsy mahita tora amin'izany ianao fa rehefa lena ianao dia fitalia trano atsimo dia zay le trano tsy misy avaratra zay tsy mahalena no ialofa dia mandry fahalemana ianao nzay satria le hoe mandry dia matory dikany mandry dia mandry fahalemana satria tsy hoe lena ny olona koa le kidoro le fandrina dia mandry fa lena le kidoro fa mandry ampiadanana zany hoe milamina zany ny fatoriana dia tsisy manakotana amin'ny alina tsisy mpangalana tsisy mpanedaka zany tsisy vakitrano satria mpihavana tao ny retalàna zay hoe migasy dia lia-pihavanana ka raha resaboly zany tsy dikana migasy ny resaboly fa nampidirina ny vazahana ny vahina ny fitiavam-bola nefa dia efa voalaza ny tenandrianao efa voalaza ny soratra masina fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra zay no natonga antsika zany ampianarina ataon'izao agape télévision aza dia tia vola loatra le rehefa olona fa fihavanana hajaina fihavanana apetraka ho toerana maizaza ny manakasy ny manakasy le hasina zany dia resaka fanahy maolona aloha tsika satria zay anisan'ny fototeny ho resantsika androany mitapamparody hoe ny fanahy ny maolona tamin'ny andro mbola tsy fahalalana baiboly dia ny fanahy tianambary dia ny amina zany hoe zay moa firazan'ny olona anazy hoe tsara fanahy ohatra tsara toratera zany tsara fo bindra fosy be fiantra zany ny olona to hoe tsara fanahy amina ny resahana fa rehefa tonga amin'izay ny fanan'andriamanitra araka ny volaza ny asan'ny apôstôly hoe fa azo hery ianareo amila tsara fanamasina aminareo rehefa milatsika zany fanamasina zany hoe rehefa mandray any Kristy ho tonga sy mpamonjy anao ianao dia mandray an'andriamanitra mihitsy satria andriamanitra dia fanahy firazantsara jao aloha 4:5 dia manambara an'izany hoe andriamanitra dia fanahy
ary zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana. dia le fanahy io zany a zay mifandray amin'le fanan'Andriamanitra dia azoanao hely io a dia lasa vavolombelona ianao. Vavolombelona ma kristianina anao a zay mandala ny atao hoe fahamarinana, ary vokatry io fahamarinana io a no miteraka le fihavanana. Fa tsika mantsy hoe taloha natongavana le fahamarinana na taloha natongavana le baiboly dia efa niainantsika le vokatra. Tahaka ny hoe misy hazo anankiray a dia ataontsika hoe goavy sa manga sa voasary ohatra, dia tonga dia efa le voany no nohanitsika, le manga na le paoma na le voasary, dia iny le voany iny zany no efa hohanitsika sara. Fa raha mba fantatsika mantsy hoe avy moa le manga dia avy amin'ny atao hoe mangue na hoe hazo manga, tsy le hazo manga le tapaka azy io fa iny koa moa tsy ataon'olona Andriamanitra satria mbola tsy nafantatra le Zanahary tena Andriamanitra Andriananahary izy, dia natsondra ho azy hoe Zanahary le hazo manga. Dia tsotokely kely maditra zay inona filaza lahery zay inona fanazava azy nitrasitra zay le skidy zany resaka. Dia reny voatsara reny no ataovan'io hoe masina tsy ho mitsy le masina, fa no mbola tsy fahatakarany olona dia miresaka amin'le voatsaramaso izy na voatsikidy dia hoe masina ao izy le masina ao izy da masina zany radado sy izy raha fany teo masina ianao radado masina ianao radado fa ny tena masina dia nidadantsika any anaty ka na tsy hita maso ary izy dia izy Andriamanitra hoe aza aloha samangina jerevana fa Andriamanitra mitapona ary naizany izy Andriamanitra niangonan'olona tena amin'ny anarako dia eo avoany ka zay fanatrehan'Andriamanitra izy zany no mampiavaka antsika zay natsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra ka natsoina hoe kristianina. Raha itsika zany no mitondra tena mendrika ny filazantsara manana toe-panahy araka an'Andriamanitra dia miverina amintsika le hasina maizy antsika. Dia zay le hoe ny fanahy ny mahaolona eo zany ny afantarana tena hoe olona dia izy manana ny fanan'Andriamanitra. Dia rehefa anatsika ny fanan'Andriamanitra dia lasa manana fomba fijerin'Andriamanitra, lasa manana vision zay mahatonga antsika mahita télévision, zany hoe ny fahitan'Andriamanitra avy any amin'ny lavitra ambony any dia ampidirina antsika, dia lasa manana fomba fijerin'Andriamanitra koa tsika ary misaina ny zavatra any ambony izy. Zay le image ina tonga ny teny frantsay hoe imagination. Saina ozy izy ny teny gasy, saina ny zavatra any ambony zany ao anatin'le saina iny le teneko hoe amy matety. Dia rehefa tafiditra anatin'le saina zany le image men'Andriamanitra dia misaina ny zavatra any ambony izy. Dia rehefa sainao ny zavatra any ambony any tsy misy vola, tsy mila vola any, tsy mila volamena any volamena any amin'ny atao-pavely hitsahana. Fa eto ny volamena dia fangalarina famonoana satria miondrika mijery amin'ny tany. Fa raha mitodika mijery any an-danitra ny olona na misaina ny zavatra any an-danitra dia tsisy tokony hangalarina eto na ray, satria any Jehovah ny tany, an'Andriamanitra raha itsika ny tany sy izay rehetra ho aminy. Salamo fa 420 zava. Donc raha ny Jehovah ary ny tany sy izay rehetra ho aminy. Rehefa nomenantsika ary ny zanalay tokoa tsy efa nomenantsika avokoa ny zavatra rehetra, fa tsika no tsy mahay mitantana. Misy mauvaise gouvernance fa raha apetrakantsika aminao ny rafitra napetraka Andriamanitra hoe any Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy dia zanaky Jehovah rehetra zany mifampizanana izy tahaka ny trano tsy raha. Dia mifankatia tsy mifamono, tsy mifandratra na dia voadito fotsiny ary ny tanana dia tanaka fisakavanana izay tity marina. Zany zany le fanahy mahaolona averina amin'ny loha mihitsy io ary avo atao tsara mihitsy io a, tsy mangataka-andro hoe roviana na hoe miandry propaganda, fa zao dia mety a azo atao tsara io a fampiavana. Ka nareo goakianto nareo milaza zomay politika demokratika sy mandala ny filozofia ny vahiny ary raha miverina mamalakasy no manakasy dia tonga dia manao latabatra boribory a miresaka manao fasafasana tena hoe zay le atao hoe dinika dia afasy dinika sy tianina ambany tafitra anao. Ka dia zay ngamba no anampitako ny resaka any aminareo fa azo atao tsara mihitsy mamahany olana mba hisiany fandriam-pahalemana, azo atao tsara mihitsy mamahany olana mba hisiany lamina eo amin'ny firenena anankiray. Makasitraka pastera mandroso dia mandroso ny fotoanantsika efa maraparana sady tsika resaka hoe fanahiny mahaolona tsika
raha nyzoina ihany koa ny tantara sy ny zavatra nitranga rehetra dia ireo razana fahiny ireo Ntaolo malagasy ny olona taloha hoe anisan'ny nanana an'izany hoe nanaja an'izany hoe ny fanahiny maha-olona izany satria tena hoe tsy nionona fotsiny amin'ny resaka eo amin'ny molotra fa tena nanatanteraka ny fanampy ny fanolotanana fa raha zoina kosa nefa ny fiainan'ny kristianina ankehitriny dia ohatran'ny masadaikatra sy manahirana ihany satria ny zavatra tena mivoaka amin'ny fiainan'ny vavan'ny kristianina dia hoe hoentina mibavaka mahereza rahalahy fa le akitra tsy tena hoe fanatanterahana an'ilay asa manana ny toe-positreom-panahin'Andriamanitra ohatrany tsy dia hita taratra firy zavatra mampalahelo izany ka eo no tsara paherezana ny fijery ny malagasy rehetra ny manakasina rehetra amin'izao fotoana izao izay manaraka an'izao hoe tsara raha tena miverina marina amin'ilay asiny manakasikara ny manakasina ny malagasy mba tena hitoerana marina sy isehon'ilay voninahitr'Andriamanitra marina hoe tena ao amintsika ilay fitiavana ary manakasy tsara io dia natokan'Andriamanitra ho mosy mihitsy mba satria ao daholo ny tahiry misy zavatra tsara ao anatin'ny manakasy tsara io ary zany no antony mba handombany firenena hafa n'io tany io ka dia tsetratsetra tsy ahatra ihany moa zany fa mino fa eto mpamaraparana dia mbola manakambara raha misy zavatra tianareo mbola ho ampitaina amin'ny mpijery sy mpanarakantsika nefa tsy voaresaka teto na tsy voapetraka ny fanontaniana fotoana an'izao ahafahanareo maneho an'izany raha lahery manampy raha zaka manarina menanao avy hatrany ny fitenenana. Ny ary misaotra rahalahy ny zavatra tiako resahana eto angamba dia mikasika ny atao hoe ny asina tokony hanana ny manakasina ny vokatry n'izany atao hoe asina raha averina amintsika manakasina ny asina izay tsara nomenantsika ary tokony ho tehirizintsika dia za zao raha te hiresaka eto hoe satria teo misy an'le hoe aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana eto zany dia ohatrany te-ampiseho hoe misy teniny Jesosy koa manao hoe raha tsy miverina toy ny zaza itononareo tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Raha maka zaza zao dia asiako vola taratasy ataoko hoe tena hoe 200 € mihitsy ny apetrako ameko azy dia eto amin'ny akavanako maka vola mangirangirana kely 10 centime hitatsika zany elanelana misy eo amin'izany atao hoe 10 centime sy ny 200 € zany dia ameko an'ilay zaza dia iza no raisiny ilay mangirangirana no raisiny fa tsy handray an'ilay taratasy izy. Mety taratasy ataoko miforiporitra be le ataoko ratsy be le taratasy fa 200 € tsy hakan'iny izy fa hakan'ilay mangirangirana. Zany hoe tsotra be le zaza tsy malala zay fanarahanao izy na tsy malala zay apetraka ao zany hoe ilay asina apetraky ny olona tsy malala an'izany izy satria zany 200 € zany hoe taratasy fa ny olona no mametraka amin'ny valeurany iny ny valeur iny afaka kelikely dia fanarahana indray hoe tsisy fotony tsony zany 200 € zany dia tsisy fotony tsony zao ianao zao raha miresaka an'izany atao hoe ataoko hoe 500 FF zany tsisy fotony zany 500 FF zany raha taratasy avoakanao zany tsy azo atakalo tsy azo atohinana tsony zany raha maka vola ianao zao taloha vola taloha vara evety zany tsisy dikany tsy fantatry ny gasy vara evety zany ariary ny fantany amin'izao fotoana dia ny tiako lazaina zany hoe ireny asina apetraky ny olon'ireny mandalo jereo zao lay namenany rasantsy lay takalo lay takalo nomena azy nandalo taminy fotsiny kanefa ny toetra tavela dia fahampitehana ary tena hoe zavatra goavana be simba atao tamin'izany fihavanana potika tanteraka dia izaho te hiteny eto manao hoe misy ny zavatra apetraka ivelany hita fa misy lay tena asina tsy hita fa tena misy ary tena tsy miova ary io te hiverina amin'ilay hoe ny olombelona ary tsy niresaka tsika ny fanahy ny maha-olona ny olombelona dia vatana saina fanahy ary ny vatana hitantsika ivelany mety hampanaovana palitao hampanaovana mangirana io mety asiana makiazy io asiana zao rehetrarehetra zao io fa ireny mandalo ary mbola hitsana azy io nofo dia ho ritra tanteraka ho foana io vatana io fa ilay tsy miova ary
atao hoe mitondra ny fahavelomana dia ny fanahy. Zay natonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Samuela mpaminany tamin'izany tamin'ny androny sady mpisorona moa izy tamin'ny nanositra ny Davida hoe navoaka teo Eliaba de hozy izy hoe Andriamanitra tsy mijery ny tsanganana, tsy mijery ny ivelana izy fa mijery ny fo. Ary raha miresaka Andriamanitra mijery ny fo izy tsy miresaka n'le fo mitepotepo fa lay any anatiny. Raha miteny zao ianao hoe ny fon'ny voasary, tsy misy fo mitepotepo amin'ny voasary fa le anatiny ny resahana. Ka raha Andriamanitra miteny hoe mijery ny fo, lay ao anatiny tsy hita ny masona mivantana no resahana fa misy ary tena manana ny asina maizy azy de ny fanahy. Ary de le fanahy iny no mandrafitra ny fifandraisanao sy ny fiainanao, mitondra fiainana ho anao ihany koa. Dia io no tena andovan'ilay fiainana mandrakizay. Fity vatany ity 70 taona no iaina ny vatany io, fa ilay fanahy dia mbola azo tafiana vatana hafa izy, fa izy kosa dia afaka miaina arivo-taona, afaka miaina mandrakizay izay famparantenana mena ilay pahary raha mandray an'i Jesosy Kristy ny tompony sy mpamonjy ny olona. Ary ny tena manome an'io asina io zany dia ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Izay ihany no lalana fahamarinana ary fitenana. Ka raha ny manakasina ho averina amin'ny asina nananany dia andeha ho averintsika aminy ny fahalalana n'ilay Zanahary ao amin'ny Jesosy Kristy tompony. Fa raha ny manakasina no miverina amin'ny Kristy tompony zato isan-jato dia iverina indray le hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Iverina indray lay fihavanana isy mihoatra lavitra azy, satria tsy fihavanana miankina amin'izay ananana fa miankina an'izay maizy anao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ka raha zanak'Andriamanitra ianao dia manana ny natiorany zany atao hoe Andriamanitra mity, fitiavana nolovainao tamin'Andriamanitra. Lay tenin'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao, zay efa nitandrosainy ny ray aman-dreny mitandrona teo dia izay fitiavana izay no maniry sy mitoetra ao anatinao ka tanteraka tokoa le tena fihavanana, tsy fiatsaram-belatsy, tosodokany volaka mody miavana hoe ry namako havana raha misy patsa, tsy misy an'izany havana raha misy patsa zany, fa tena havana miraikitra amin'ny fo noho ny fitiavan'Andriamanitra zay nampitoerina tao anatinao, satria zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka raha ny manakasina re tompoko no miverina ny asiny manana ho tonga amin'ny tao hoe zanak'Andriamanitra izany, dia tena izay ngamba ny atao hoe fiverenana indray, fanarenana indray ilay asina tokony ananantsika manakasina. Ka imanakasy tsara amin'izay toerana amin'ny fotoan'izay dia hitoeran'ny manakasina rehetra amin'izay, fa tsy toeran'ny tsy manakasina, fa manakasy tsara manilika zay ratsy rehetrarehetra, fa kosa hitoeran'ny manakasina izay efa narenina ka manana ny asina tsara dia ho tompontsika, fa tsy vahiny intsony, tsy tompotra miono fitenenana, fa tena tompony ary tena miaina amin'ilay lova manakasy tsara izay nomenantsika manakasiny. Ka amin'izay fotoan'izay dia tanteraka ilay fihavanana. Ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao tsisy mifandriam-pahalemana satria tsy misy mihitsy ny fihavanana, mbola be da be ny raha sanjy amin'izao fotoan'izao, fa niovanarana be da be, fa misy anarana be da be ao anatin'izany masanjy raha sanjy zany zay napetraka lay raika lahiry ao ambadika ao ny tena mpametraka an'ireny raha sanjy reny, mametraka an'ireny mpamadika reny, dia ny devoly ela Satana no mametraka an'ireny ary tsy mamadika tanindrazana fotsiny, fa mamadika ny fihavanana, mamadika ny toe-tsaina, mamadika ny marina ho tonga diso ary ny diso no lazaina ho marina, ary mamadika mihitsy aty ny lalana zay manan-karena no izy zay manam-boninahitra eto, nefa ny lalana dia Jesosy Kristy ihany no fahamarinana ary fiainana. Andeha iaraha misalama ny anaran'izao agape pitily visionna izao, pitily ny visiona mba anarenana ny atao hoe manakasina mitoetra ao amanakasy tsara. Mahakasitraka lara hery manampy Paster Mario Razafimanjato, afatra farany nomenao an'ny mpijery sy mpanaraka antsika amin'izao fotoan'izao mikasika an'izay loha hevitra noraisintsika androany zay. Iny ary misaotra betsaka andro lahy hery manampy Razaka manaraka moa no
manarina ny firenena ary tsy tongatonga ho azy zany anaran'izany araky ny anarana misy hasina ihany koa ny anarana dia be dia be ny malagasy ny manome anaran'jara hoe ny hasina dia ho masina toy izany koa ny antsika satria masina ilay miantso antsika ho firenena masina araky ny epistily soratan'i Petera voalohany toko faharoa dia manambaran'izany izy hoe ianareo kosa ozy dia atao hoe taranaka mpisorona na hoe fanjaka mpisorona firenena masina dia olona nalain'Andriamanitra ho an-tenana ka raha olona nalain'Andriamanitra ho an-tenana zasy aloha dia firenena masina tokoa tsika ndao hamasinitsika ny anarana voalaza ny didy folo izy zany voalaza ny vavaka asen'Andriamanitra taona izy zany rehefa mivavaka ianareo dia atao hoe rainay ao izay ny-danitra ho hamasinina niny anarana ka ny anarana dia misy hasina indrindra fa ny anarana kristianina dia ny anaran'i Kristy izay hijoroantsika rehetrarehetra izay mampiavaka antsika ary mameantsika didy tokana didy sady lehibe indrindra dia andao hampiarina ilay izy andao tsy resahana fotsiny fa tena hampiarintsika amin'itoe fitiavana izay vokatry ny fanahy dia io fanahy io rehefa mamokatra dia anankisivy izy ary anatin'izany ny fahamarina izay hany manandratra firenena izany hoe raha manao ny marina zany kristianina miala amin'ny ratsy fanaona raha manao ny marina ny mpitondra fivavahana miala amin'ny ratsy fanaona miavana fa tsy mifampitsolotoko mizarazara intsony tahaka ny fasika fa hitambatra mba ho ray ihany tahaka ny tena Kristy izay mitambatra vato dia ahorona eo ambonin'ny vato fehizotsika izay tsisa fa Kristy ihany dia io ilay atao hoe fahamarinana io ihany lalana tokana sy fahamarinana ary mitondra fiainana be dia be ka ny fanahy maha-olona raha manaraka izay toromaritra zay dia ho tany sambara tokoa ilay manakazy tsara menatsika sotra tompo mankasitraka nanome fitenenana zay ao ny amaranantsika azy ny fanahy ny maha-olona ndao samy aneritena tahaka ny zarasasatra amen. Amen. Dia misaotra anao pasteur Mariony amin'izay famitinana ihany sy teny farana napita ho an'ny mpiainantsika amin'izao fotoana izao mankasitraka antsika rehetra moa izany vahiny teto anatin'ny fandaharana tamin'ny teny ity izay ihany koa no hoentsika manakatona ity fandaharana mikasika ny manakasy tsara ity nisy ny tapany voalohany tapany faharoa na raha antsika androany izay moa eto am-panarahana dia tena gaga ny amin'ny tantaran'i Madagasikara hoe efe nisy an'ireny zavatra ireny taloha efe nisy an'izao taloha dia tena gaga izay manaraka eto fanarahana fa maro ny zavatra voaray teo dia tena hoe mankasitraka antsika rehetra nanatontosana izay fandaharan'izay voninahitra ny antsika an'izay saosy reriany dia alohan'ny amaranantsika ny fotoana dia tsara hivavaka ihany tsika satria efa natombokantsika tamin'ny vavaka izy ity dia ho faranantsika amin'ny vavaka ihany koa dia mangataka ray aminareo vahiny teto amin'ny fandaharana hivavaka foy amarana ny fotoana tomboka raha sitrakintsika. Hery manapaka efa marina za fa nanomboka tamin'ny votoana timokanao ny sehatra eny a tozanao zay tompony ny fitiavanao afaka namarana izao fotoana izao tamin'ny fitarihan'ny fanamasinao satria fantatray fa ilay fahavalo ela dia mitady zay arapany mitady zay sakatsakanana foana tsy ilazanay ny marina tsy navelanay nefa satria ny marina tsy maintsy ambara fa raha ny marina ny fantatrareo ianao dia ny marina ny manafaka nareo tsy ho andevo ary raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa izay raha ianao Jesosy no manafaka anay dia ho afaka tokoa zay mba hialanay amin'ny fanandevozan'ny ota rehetra hialanay amin'izay mety mamatotra tsy afantaranay ny marina sy tsy ahatonganay hitoetra amin'ny toerana tokony nametrahanao anay ary nametrahanao anay tokoa dia mahazanak'Andriamanitra anay dia hiverina aminay ilay asiny ka asin'ny zanak'Andriamanitra mihitsy no entinay andeha hitondra anay ary zany mahazanak'Andriamanitra anay zany no anjakanay manoloana ny asan'ny satana rehetrarehetra ahafahanay manafaka ireo manodidina anay ahafahanay ihany koa mitarika amin'ny manodidina anay ho tonga amin'ny tena hoe hiala amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga hiala amin'ny fotaky ny fahotana mba ho amin'ny fiainana malalaka tsara mihitsy feno safidy madio sy misafidy ho anao ho tompo mpamonjy anay
tompo hoe mbola betsaka ny vokatra fa vitsy mimpiasa. Manakasy tsara ny tediavinao a mba hiasana, ny manakasina rehetra dia tediavinao mba hiasa ho anao. Tompo ho any amin'izy zay fa ianao manana ny tenin'ny fiainana, te hanana fiainana, te hizara fiainana zay, dia izany no angatanay hoe tompo indreo ny manakasina rehetra mba ahorinao, averinao amin'ny alalan'ny fanamasinao, mba ho tena tanteraka le hoe ny fanahy ny maha olona. Ka raha manana fanahy tsara zay dia olona tsara. Raha ianao no manjaka ato anatinay dia ho tanteraka mihitsy le hoe ianao ny tompo sy Andriamanitra fa izay kosa tempolinao, hitoeranao, ho tantaninao, ho tarihanao amin'izay tianao anaovana azy, ho fitaovana kirakirainao mba ahomby eo amin'ny fampandrosoana ny ambainday ny fanjakanao. Fantatray fa ho avy tsy ho ela ianao, amarana izao fiainana tsy mandeha amin'ny zeloniny zao, amarana zao fiainana sy mbainy ny satana zao, amarana zao fiainana tsy izy zao fa saritsary-piainana fotsiny any. Fa kosa hiverina ianao akany anao amin'izay, akan'izay tena izy sy zanako sy asan'ny tananao, mba tena ampiseho ianao fa tena ianao no ray fa izay kosa zanakao. Ka ianao ny amin'ny fiainana be da be ho tanteraka, ho hitany tany aman-danitra rehetra fa ny zanako sy asan'ny tananao dia adidinao rery ihany. Ankehitriny tompo dia mametraka eo ampelantananao izany ho avin'ny zanakao zany, ho avin'ireo manakasina rehetra. Tsy manakasina ihany tompo fa ireo izay hafa firenena rehetra, satria voafetra ny fitiavanay raha mijanona eo amin'ny fankatiavan'ny manakasina fotsiny zay. Fa izarainay zany fitiavany zany ho any manodidina rehetrarehetra na izy na izy. Satria ianao nefa ny teny fa alefanao eto amin'izao tontolo zao zay ho toy ny fahazavana, hitory ny filazantsara amin'ny manerana ny tany. Ary tena mba hiverenanao aingana tompo dia ampiasao indreto izay. Eto ankehitriny Jesosy dia mametraka eo ampelantananao ny rahalahy sy anabavy zay niaraka niresaka teto, nitafa teto, ao ny ray aman-dreny mpitarina Mario, eo i rahalahy Faly Rakototsizafy, eo ihany koa i ranabavy Chantal, eo ihany koa i rahalahy Victoire zay mandrindra izao araka teknika. Ianao ane niasy tantana nay tsairay avy ireo mba hamokatra zay Jesosy malala. Iaro koa ihany koa sy ameny tananao manodidina amin'ny ankohonanay mba tsisy ivery na singambolonay za vo isanao Jesosy eo, dia apetraka eo ampelantananao tokoa ny fiainanay manontolo zay mandalo eto amin'izao fiainana an-tany zao, mba ho fiainana be da be hatrany amin'ny arivo-taona, fiainana mandrakizay tsy voafetra. Satria raha ianao no velona ato anatinay dia fantatray fa ho tanteraka ny fahavelomanay mandrakizay. Tompo, iza ny akasika anay raha ianao no mombanay, fantatray izany fa ianao ilay raitsy to, ilay Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy no mombanay sy tantananay, hitarika anay amin'ny andrinafo sy andrindrao, hitarika anay amin'ny fanamasinao, tena hoe hanokatra ny varavarana rehetrarehetra zay sokafanao tsisy makatona, ary ny varavarany fahotana akatona kosa dia tsisy ahasokatra satria tananao no manidy an'izany. Misaotra raha eo ny amin'ny Jesosy Kristy izay fandarana manaraka ny manakasy tsara fahatelo apetraka eo ampelantananao tanteraka dia raha laza ny atolotranao. Halleluja, amen. 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 Voninahitra an Jesosy dia makasitraka anao Ranadahery, dia makasitraka Pasteur Mario Razafimanjato, makasitraka Ranadahery, makasitraka ihany koa Andranadafaly, ary tsy adino ny misaotra ihany koa ny ao amin'ny lafiny teknika ao izay misy Ranada Victoire izay manakotosana izao fandaharantsika izao. Azontsika rana moa ny amin'ny YouTube avy hatrany ny fandaharana ho anao izay mangetaheta koa hoe manana lohahevitra tianao volavolaina dia faly izay mampandrosanao afaka miantso direct ny radio AKP ianao na mandeha FMP any amin'ny zareo dia afaka mitondra thème ihany koa ianao izay hoentsika ho fampandrosoana dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny tahaka izao mandram-piona daholo tompoko tahiny Jesosy daholo. Tain'Andriamanitra daholo eo daholo. Madagasikara.